Sehatra ny fonona no isy rahantsika amin'ity arivan'ny sabotsy ity tafitany afatra hoy ny avy amin'ny fiangonana adventiste sy ny mpikarakara ilay hetsika filazantsara fitoriana filazantsara nandritry ny famarana ny hetsika teto Antananarivo tamin'ity andro androany ity Antananarivo an'i Kristy io no anarana ny salorana izany hetsika goavana izany ka tetsy amin'ny cercle Mesa Antanimora nanatanterahana ity. Miisa 220 ireo olona nanolo tena ho amin'ny batisa nandritra ny famaranana ny hetsika fitoriana filazantsara izay notanterahany avy amin'ny fiangonana adventiste miisa 12. Tratra ny tanjona nandritra ny hetsika fitoriana filazantsara satria dia maro ireo olona tonga nanatrika izany, manodidina ny 700 isan'andro ny tonga. Nandritra ny 120 andro nanatanterahana ny fitoriana ny filazantsara dia anisany fanomezana ireo torohevitra maro samihafa mahakasika ny lafiny ara-pinoana, ara-pahasalamana, toy ihany koa ny fitazaim-batana. Zany conférence tafiditra ao anatin'ilay Antananarivo an'i Kristy izay nanomboka tamin'ny 3 décembre teo amin'ny 17 novembre teo amin'ny farana androany nanasana ireo amin'ny fatra manodidina Antanimora, Tsiadana, Masambalo sy tia ambony tia izay conférence izay tanterahan'ny pasteur Révolution ary faranana tamin'ny batisa lehibe androany. Misy 20 ireo natao batisa androany, misy lasivavy, misy tanora heritreriny, misy efa ray aman-dreny izay namaranana ny am'hetsika tamin'ny fotoana ity zany hetsika goavana ny Antananarivo an'i Kristy amin'ny historique amin'ny Mandrosoa izay misy fiangonana maromaro ao anatiny ny 20 Ho an'ireo mpikarakara ny hetsika fitoriana ny filazantsara kosa indray dia nambara fa afa-po tamin'ny hetsika izay notanterahana izy ireo. Raika amby 20 andro no nitoriana ny filazantsara teto ary anisan'ny mpikarakara tokoa hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao famarana izao. Fa tena nafinaritra satria be dia be ny olona tonga. Raha manao zavatra moa ka sy misy tonga mampalahelo fa teto kosa dia misy efa 500 mahery ny olona nanatrika hatramin'ny voalohany ka amin'izao famarana izao dia misy tena ho atao batisa maro. Isan'andro aloha dia manodidina teo amin'ny 100 mahery teo ny isan'andro ka mahafinaritra izany satria amin'izao fotoana izao dia malaina hitoriana filazantsara ny olona kanefa miezaka nataonay telo izany dia nahafa-po anay. Mampitoro filazantsara ny tena mahatonga anao izao hetsika izao dia sady aheno daholo ny olona rehetra izay mbola tsy tonga ao amin'ny valan'Andriamanitra ka dia manentana hoe inona no mbola andrasantsika tsy hanatonana an'Andriamanitra satria efa miasarika izao fiainana izao. Izy indray ny sadiavana hanampy fa Andriamanitra ihany no hany azy fe na hany azy veherana amin'izao fiainana sarotra izao. Indroa isan-taona no anatanterahany avy amin'ny fiangonana adventiste ny hetsika fitoriana ny filazantsara ka tafiditra ao anatin'ny famarana ao amin'ity taona 13 ity no tanterahana izao izay nanomboka ny 17 ny volana Novambra niarahana tamin'ireo fiangonana 10.